Radio Don Bosco. Eny tonga fotoana izay fanarahantsika fambizatsika ihany koa isan-kerinandro eto amin'ny tonjam-pindra Don Bosco ty manaraka amin'ny fandarana mba hovanantsika rehetrarehetra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny rivo-doza amin'izao fotoana izao manjombonjombona Madagasikara iray manontolo vokatr'izay fisian'ny rivo-doza zay nefa tsy ataontsika manjombona akory ny fiarahantsika eto ataontsika mahafinaritra foana ary irarena antsika rehetrarehetra mba hovanana atao leo anatin'izao fotoana misy atsika izao ary mampahery any amin'ny indrindra ny mifaritra avaratra iny izay lalovan'ny rivo-doza mba hanana ny herin'ny tanjaka ny rispo ihany koa hiatrehana an'izany rehetrarehetra izany Madagasikara ray manontolo araka ny teneniko teo no tratran'izy ity dia mifankaherintsika mianakavy ao anatin'izay ao anatin'ny andro faharoapolo anatin'ny volana voalohany mitaona araka amin'ny roapolo sy roa arivo itsika Bruno lafiny teknika dadimy kirakirany sary ny général Désiré Philippe Ramakavelo no manao famelabelaraka hevitra toy mahazatra atsika antrany mba hovanana tompoko mba hovanana Andriamatao Zavia mba hovanana Andriamatao Bruno dia mba hovanana Andriamatao Dady kirakirany sary dia mba hovanana tsika rehetra mpanaraka ny fandaharana tompoko ary arabaiko manokana reo le fikambanana tena hoe manara-maso ny Don Bosco mampita n'ity zavaritsy ity amin'ny fomba ataotrika amin'ny Facebook mitombo isafoana makasitraka makatelina tompoko amin'ny fahavitrianareo manaparitaka satria tsy vitan'olo tokana tsy vitan'ny singafa lavien rery izy ity fa ifampizarana mihitsy dia makasitraka makatelina tompoko araka zany tsy vitanay rery izy ity araka ny tenenina foana koa hoe fanakalozakevitra no tanterahantsika azy ny aty aminay makany aminareo ny any aminareo makaty aminay ny fahasamihafana mampanankarena hoe fitenenan'izay fomba tsika mahazatra ihany koa manao famitinana kely zay voalazantsika tamin'heriny dia aloha zany anao famitinana iovantsika endrika indray amin'ity fotoana ity nataontsika tamin'heriny dia zao be dia be ny olona zay raisan'ny generaly any an-trano dia famitinana ireo resadresaka zay nataony tamin'ireny olona ireny ny karazan'olona zay tonga ny aminy ny karazana hevitra ny karazana olana izay tonga ny aminy no velabelarina teto tamin'ny heriny izay nataontsika ary nanovantsika endrika kely ny fiarahana aniotsika dia iresaka avy hatrany inona ny loha hevitritsika ny loha hevitritsika zany efa nilazainao teo moa le famitinana teo fa ny loha hevitritsika zany dia le hoe raha ny tena marina dia novantsika endrika kely le tamin'ny heriny ary rariny saditsiny zany kanefa ny zavatra nyresantsika tamin'ny tapabolana zany dia tena mbola mipetraka mihitsy ao anatin'le hoe faharerahan-tsaina misy eo amin'ny olona mitondra mandeha makazy dia nisy andininy valo mihitsy ny resantsika anisan'ny singaniko manokana amin'ireny ny andiny faefatra fadimy faenina fafito ohatra ampatsiviko fotsiny dia ny hoe ampeo izy ireny ijeriny lafy tsara mpiaina tena zay Andriamatao Flaviana dia rehefa miresaka amin'ireo aloha dia tsy mba lafy tsara mpiainana mihitsy no ataontsika hoe resana mandritry ny fotoana ora maro fa tena ilay lafy ratsy mpiainana dia ozy ny fadimy indray dia hoe mila olona manakaiky azy mandrakariva izy ireny zany hoe raha ny tena marina dia tena tsy mba misy olona miaino dia ohatra ny teny any anefitra araky ny fitenenantsika vao maika mampitombo n'le faharerahan-tsaina dia niresantsika ihany koa tamin'izany fotoana zany hoe ampahafantarina azy ny tsy mahatsara ny famonotena fa mitarika ny famonotena mihitsy ary tsy vitsy mihitsy ny manana fikasana tady hamono tena fa so ihany moa fa misy an'ity fandarantsika ity dia misy an'le hoe fifanakalozana dia fanatonana dia fampiresahana dia tena hoe zava-dehibe loatra nampatsifitrika n'ireny zavatreny ka zay ny ataoko hoe tiako fampitrevana kely dia ny anisan'ny tena namaranantsika azy moa dia hoe fitondranam-bavaka fitondranam-bavaka io mbola tsika Andriamatao Flaviana sasatra mihitsy ny teny hoe le fitondranam-bavaka nge tsy tena zava-dehibe indrintsika radio kristianina ny misy atsika dia anisan'izay nametrahako an'le fahavalo ka rehefa voavita zay le tsy natao zay dia resadresaka lazaitsika hoe horesantsika fa tsy voaresaka tamin'ny heriny satria le famitinana dia hoe maninona ny voasariky ny zava-matomelona ireny olona ireny indrindra ny adolatsentso ny tanora maninona
tena mipetraka mihitsy ny fanontaniana. De matetika izy ireny de tsy ampy fitiavana tompoko. De sasatra mihitsy ary ty fandarantsika teny de tena hoe momba ny fitiavana Andriamanitra Filavia. Tena hoe nataonao foana hatramin'izay tsika hoe fitiavana sy ny tontolo ary tena marina mihitsy ny tena iresahana an'io fa tena tsy ampy fitiavana tompoko ny olona. Tika de mampahatsiaro foana fa misy ny atao hoe fitiavan'ny mpivady, misy ny atao hoe fitiavan'ny ray aman-dreniny zanany ary ny zanany ray aman-dreniny ary misy ny le hoe fitiavana namana. Ankoatran'izany moa le fitiavan'Andriamanitra tsika. Tena hita mihitsy tena tsy ampy ary ny tena zavatra mahavariana Andriamanitra Filavia zao tena ao anatin'ny tsy fahalalana le olona. Tena be dia be mihitsy vao malinomaly mihitsy amin'ny resaka amina olona mikasika an'izany hoe fanehoam-pitiavana zany. Manahoana moa zany fanehoam-pitiavana zany? De ny am'le olona de zay foana averimberitsika eto foana fa tsy de sanatry ny vava hoe mankaly eo ny ameram-berena anazy de le hoe rehefa miteny izy hoe tiako ianao na hoe misy zavatra omeny azy ohatran'izay ohatran'ny zavatra ohatran'izany na hoe manome akanjo ny ankizy miatoka ny fiainana de zay ny endriky ny fitiavana za tsy mandaha. Fa tena misy fomba mazava mihitsy fandraisantsika teto de ohatran'ny mbola tiako averina kely indray hoe inona moa le fomba tena hoe fanehoam-pitiavana de tsika tsy sasatra mihitsy ny teny Andriamanitra Filavia hoe teny famporosihana tompoko. Tena tsika tena ohatran'ny hoe malaina miteny famporosihana na eo amin'ny mpivady zany anisan'ny mampimenimenina ny renim-pianakaviana mihitsy. Tsy mba mahazo fakasana fa de ohatran'ny hoe efa didinao de tanterao fa matetika le fanakianana mihitsy nareo tsy mba manao an'izao nareo tsy mba zao de kivy le renim-pianakaviana. Satria tena tsy mahatsiaro mihitsy hoe ohatran'ny hoe sanatry ny vava ladindray le olona karamanao fa izy ianao an'io zavatra ohatran'izany. De le teny famporosihana voalohany faharoa de hoe fotoana manokana. Io le fotoana manokana io de ohatran'ny tsy fantatry ny olona mihitsy fotoana manokana de hoe fiarahana manao zavatra. Ny antony le anaovana fiarahana manao zavatra efa averimberitsika eto foana Andriamanitra Filavia hoe ampifanakaiky-po an'le reniny sy ny zanany na ny rainy sy ny zanany na ny mampifanakaiky-po olon-droa na ny mpiray-tam-po ohatra fotony miara manao zavatra ny fanakalo heviny zay le fotoana manokana. De ny fanlazatsika teto ihany koa le fanampiana na ny fanampiana hoe misy zavatra tsy vita de mba fanometana zay nge le tolo-tanana lazain'ny malagasy Andriamanitra Filavia ao anatin'ny kolotsaina malagasy mihitsy any zany fanampiana zany zay le hoe tolo-tanana. De ny fahaefatra le lazaitsika hoe fanomezana de apatsahivina foana eto hoe le fanomezana tsy le hoe fanomezana am'le fiteny hoe cadeau fa tena hoe mba fantatra hoe misy zavatra tiany de amin'ny fotoana tsy ampo izy ny tena tsy pihiko mihitsy amin'ny fotoana tsy ampo izy ny anomezana azy tena misy fiatraikany be na eo amin'ny saina na eo amin'ny hoe hay ve zany dada na hay ve zany neny hay ve zay le miteraka an'izay fanontaniana hoe hay ve zay tena miteraka le atao hoe misy fiatraikany eo amin'ny saina misy fiatraikany eo amin'ny fo hoe amin'ny fotoana tsy ampo izy ary farany de ohatsika hoe vatana mifanakaiky iny moa de fa averimberitsika eto foana hoe ondry zay mahatonga le hoe mila mifampitatana mba mila mifamihina zavatra ohatran'izany ary mahatonga zazakely hoe ampifoana babena trona tantana zay mihitsy iny tena antony reo efatra dimy reo de matetika mihitsy manontany ny olona rehefa miresaka amiko ohatrany tonga any an-tranoko de manontany hoe izy am'le fanehoam-pitiavana ho any mba ataonao rehefa lazaiko aminy zany le ty tena lazaiko anao Andriamanitra Filavia fa raha misy ny anankiray de eo am'le lafin'ny fanampiana ihany angambany fa ny sisa tsisy tsisy kanefa de zay noho tsy fahampiany zay ny mampifanakaiky-pony ary rehefa tsy mifanakaiky-po de tsy mifampatoky rehefa tsy mifampatoky de farany kivy ny andaniny farany kivy ny ankilany satria tonga am'le fitenena hoe ohatrany miasa jambarafozana mba mezaka de mezaka ianao manao zay mahafaly mezaka de mezaka ianao manao hoe mba hisy valiny valikafatra mahafinaritra tsy zay de tonga any am'le hoe faharerahan-tsaina de tonga any famoiza-po sy ny sisa de eo ny tena mahatonga atika teo hoe fa maninona ny voasarika ny zava-mahadomelona ny antony de tsotra ny mahatonga ny olona voasarika amin'ny zava-mahadomelona na ny zava-mahamamo de mitady fafinaretana fafinaretana ny fitiavana nge miteraka fafinaretana Andriamanitra Filavia de ohatrany hoe mahatsiaro sambatsambatra zany ianao mahatsiaro finaritra zany ianao mahatsiaro falifaly zany ianao mahatsiaro mivitibitiky zany ianao zay ny mahatonga ny malagasy miteny hoe asa tao akira atao vita tsy natao no ny antony no satria ahitanao fafinaretana na io mampiry-trano azy zany de ahitana fafinaretana rehefa atao ankafaliana sy atao am-pitiavana tena hitanao mihitsy hoe mahafinaritra ery ianao de tsy vitany hoe mampiry-trano any fa ataotsika hoe mikolokolo ny voninkazo any tokotany mikolokolo ny zavatra ao an-dakozia fampirimana sy ny sisa fandaminana fandiovana zany rehetra
aza raisina mihitsy ho karazana ohatrany hoe asa terivozona aloha zay ny tenenako zany hoe zavatra terena etkenge tsy maintsy atao hoe manina moa ty tsy atao fa manina ny hoe tsy maintsy atao ataoko ty satria tiako ny zavatra madio ataoko ty satria mahafinaritra ka zay le fitadiavana fahafinaretan'izay le matofy lavia tena vetivety mihitsy de tonga raha va tsy misy ny fitiavana ka zay zavatra zay zany hoe ny olona rehetra tompoko de mila an'izay fahafinaretan'izay ny olona rehetra de mitady fahasambarana dantolo ny olona rehetra de tia mitady fifaliana foana ao anaty ary reny ataotsika hoe zava-mahadomely reny anisany manome azy an'izany marina fa manimba nefa reny tady dio tsara fa zavatra mandalo miserana fotsiny ataoko hoe fotoana foy na tsy fotoana maharitra mihitsy ny hoe iasany ahatonga anao falifaly miramirana sambatsambatra ohatrany mahazo hery zany ary reny tena mahatonga an'izany anisany zavatra mahadomely zay tena mahasarika am'izao fotoana zao de anisany zany ny rongono mijery gazety zany ianao andre matofy lavy gaga fotsiny amatoniny tsy mba hoe amina kilao fa amatoniny tompoko ny rongono zany hoe tena tsapan'le olona mivarotra azy zany so mamboly azy fa le hoe efa trampo ny fitiavana fa andoranga amboly rongony am'izay mitena za tena miteny zany mihitsy andre matofy lavy dotrany hoe manampy ny olona mba hita fahasambarana nefa fanapotehana tsy misy otran'izany ary inona ny tena potehany voalohany ny atodo satria ny efarany lasa dala ary tsy vidany hoe lasa dala fa tena miova tanteraka mihitsy ny toe-bata na ny toe-tsaina ny toe-po ny toe-panasy ny sisa reny anisany zany mbola iresaka ny momba ny hoe zava-mahadomely io tsika amin'ny fotoana manaraka sasany hoe inona daholo moa ny karazan'ireo zava-mahadomely toy ny karazan'ireo fa tena misy karazany be dehibe mihitsy ary ny tena zavatra mahagaga andre matofy laveny de tena zavatra ataotsika hoe manirana an'izao tontolo zao mihitsy ny zavatra manao an'io ny rongony iny mbola anisany ataotsika hoe zava-mahadomely mbola anisan'ny malefadefaka raha oharina am'zany atao hoe héroïne zany zany tena zava-doza mihitsy fa zany tena misy tambazotra maneran-tany manao azy mihitsy tsika to Madagasikara nge fatratran'izany koa hoe ny fomba ampidirana azy ary fomba ampidirana azy amin'ny endrika maro be tsy aposana mihitsy reny rongony iny anisany ataotsika hoe zava-mahadomely koa fa tsy eritreretintsika mihitsy de ny fitaovana ny teknôlôjia avolenta teknôlôjia avolentany misy lafitsarany be dehibe ahafantarana zavatra maro azahoana fahalalana tena ataotsika hoe miavosa raha zay ny tenenana azy fa tsy fantatritsika fa io teknôlôjia avolenta io koa anisany fomba anankiray ny fampiasana azy anisany fomba anankiray manapotika inona ny potehiny fiarahamonina voalohany indrindra tena ny fiarahamonina tena potehiny mihitsiny satria lasa tsy le olona hitanao kaikinao azonao kasiny io dada sineny ny mpiray-tapo ny mpiarahamonina no misarika anao ny resaka aminy na ifandray fa le olona hitanao maso ao anatin'ny Facebook na ao anatin'ny fitaovan'ny teknôlôjia avolenta any amin'ny 1,000 kilometatra zay ary zay ny manomba zay any ary tena ohatrany hoe feheziny io ataotsika hoe ny teknôlôjia avolenta io am'izao fotoana zao ny fiarahamonina tsy mifampiresaka tsony na mpivady tsy mifampiresaka tsony ny mpianaka tsy mifakahazo teny tsony satria samy mahita ny zavatra hitany de tsika eto andre matofy lavy tsy sasatra foana ny miteny hoe mba hararoty reo olona ny fotoana fisakafoanana mba hifanankalozana hevitra mba hampirimo kely le telefona aza atao koa le mikirakira ny Facebook sy ny namany tena lazaka anao ao anatin'ny Facebook io tsy vitan'le hoe mikirakira fotsiny le hoe mifanakalo resaka sy ny namany fa ty le karazana hoe jeu de tena zava-doza tena io tena anisany zava-mahadomely ny tanora ny adolescente ny tanora mba tsy tena hoe misy ray aman-dreny koa de eo mandritry ny adiny 1 adiny 2 adiny 3 manao an'le jeu eo ary le izy misy karazany be de te anao an'ireny karazana ataotsika hoe kelarao reny nefa ny detady dio tsara fa tsika fa miteny foana andre matofy lavy fa ny hitany maso reny ny sofina ataon'ny tanana miaraka foana nge sy telo satria le sofina koa tapenana de le maso etsy de ny tanana mikirakira eto ambany ato reny tsika tsy sasa zany teny mihitsy ny hoe reny ange ny mandrafitra sainy ary ina moa dikan'izany hoe mandrafitra sainy amin'ny fiteny am'izao fotoana zao de hoe formatage kanefa ny raha vao formaté zany ny dikany amiko aloha ny fahalalako azy
de tena hoe zay ampidiriny ao an-tsainao a no hainao ihany ny mamoaka azy zay zany hoe lasa ohatran'ny fitaovana koa zany ianao manomboka eo de zay nampidiriny eo no hainao ny mamoaka azy fa ny zavatra tsy nampidirinao de tsy hainao ny mamoaka azy ary zay ny tena manimba an'le hoe lafin'ny fiarahamonina ary vao miteny hoe lafin'ny fiarahamonina de leo am'le fifandraisana amin'ny eo manodidina anao tena zava-doza mihitsy zay zavatray tsika indraindray ohatrany tsy malina mihitsiny ary zay foana ny mahatonga miteny amin'ny ray aman-dreny hoe mba mahay zareo tsika ray aman-dreny mba miainao andreo zanakitsika ireo zany iny tena anisany mahatonga hoe tsy mifanakakam-potsony ary mahatonga ny tanoratsika ny adolatsianytsika mitady ataotsika hoe zavatra hafa ny velany zavatra hoe manitona azy mahafinaritra azy ohatrany hoe mba manova ny fiainany ary le fiainana hitany any velany azo lazainy hoe ohatran'ny nofinofy ohatran'ny zavatra nofinofy de ohatran'ny zavatra tena hoe zavatra tena mahafinaritra azy le nofinofy satria miteraka ataotsika hoe fahasambarana fifaliana ao anatiny zay zavatra zany zao tena anisany tena hitana anisany zavatra malaza fisainandry Ramatoa Flavien vao nahita nisy fivoriana zay ny vonjeko tapabolana lasagna ambe zay tena zavatra naseho tao amin'io nisy karazana documentaire nalefa teo de hoe tao amin'ny volana janoary ty ngamby izy zay raha tsy diso isy fivoriana any Italia any raha tsy diso ako le toerana hoe ivory daholo reo olona ataotsika hoe manan-katao sy manam-pahaizana eto ambonin'ny tany hijeriny hoe ahoana amin'izay ny rafitra apetraka ifehezana an'izao tontolo zao nouvel ordre mondial zay mihitsy ny tenenany azy hoe ahoana marina ny fehezana an'izao tontolo zao miainga amin'izay zavatra ho apetraka zareo satria tena hoe mila fehezana daholo zao tontolo zao marina manana ny président anao manana ny gouvernement anao manana ny fendry anao manana fa zao endrika ivelany fotsiny reny fa rehefa mipetraka le nouvel ordre mondial de azo baikona daholo zao tontolo zao inona nefa ny efana mibaikona zao amin'ny alalan'ny teknôlôjia avo ary inona nefa le hoe teknôlôjia avo nentam-piasana le karazana ataotsika hoe puce ary io puce am'izao zany me madinika tsy hita maso io anie ndray mandeha ndraindray Ramatoa Flavien malasa fisainana ohatra miteraka aiahy sady miteraka aiahy mihitsy satria efa nisy firesahana manko talohaloha tany talohan'ny hoe ivory le ametraka ny hoe nouvel ordre mondial zany hoe fampifehezana eto amboniny tany hoe asiana zavatra apetraka amin'ny olona apetraka aminy afana manara-maso azy ohatran'ireny hoe omby asiana puce reny zany de eto zao tsika tonga amin'le vanim-potoana hoe misy arety mandoza ny coronavirus de io ndray de hoe efa misy valana aretana fa matantatanjaka koa io miainga avy amin'io zavatra io aninona de tsy maintsy mitady fanevitra rehefa mitady fanevitra de iny le fanevitra vaksiny amin'ny alalan'ny vaksiny iny mety anaovana zavatra be dehibe fa za aloha tsy milaza aloha zany sanatriny zany na mampiayay fa mety avitana zavatra betsaka ary zany no nisany tena hoe hitandrimantsika mikasika ny teknôlôjia avo reny amin'izao fotoana zao anova tanteraka ho apetrako tsara anova tanteraka ny fiarahamonina eto Madagasikara ary indrindra ahafahana mibaiko ny tsirairay avy miainga avy amin'izay toerana ka zareo anao fa na filoham-pirenena sange zao zareo manjoany Donald Trump filoham-pirenena Amerikana vitan-jareo mihitsy hoe mampiato ny ino izy teo ny compteny na any amin'ny Twitter ohatra na amin'ny zavatra hafa be dehibe le zavatra hafa tsisy tadidiko daotra filoham-pirenena marina fa mbola eto fa mety andesa de eritrereto fotsiny am'izany hoe ina ny zavatra teneny zareo plaza vaovao ozy izy hoe dikan'izany zany zao ozy izy de tena io teknôlôjia eo ary izy io no ifehatsika tsy misy tsony hoe ianao président ianao zao zao fa rehefa hoe tsy tiany zareo fotsiny de tapahany ary efa tsy afaka mifandray amin'ny olona ohatra hoe ifandraisanao ianao baikonao sy ny olona rehetrarehetra mpiara-miasa aminao kinona tsony maha ianao anao eo amin'le toerana nefa tian'izay mihitsy ho zavatra mitanga hoe zany rehetrarehetra zany tsy fampitahoranao fa tena zay ny zavatra misy tapitra ny tapany voalohany sarifona mbola hotoizana ny resaka mbola toizatsika ny resaka momba n'ity zava-mahadomely ty Ramatoa Flavien ny famantaran'ora no maniry atsika anefy atsika ihany koa anatin'izay fotoana izay idirantsika ny tapam-potoana faharoa ary
mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr m lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr zay dia vita mba hovanina. Ny apopotona faharoa 20 minitra faharoa tony mazatra antsika dia makina ny SMS avy any aminareo na amin'ny alalan'ny RTB live zany zay mandeha mivantana amin'izao araka ny mahalive azy dia ihany koa ny 033 08 850 02 tony mazatra antsika hatrany vakina ny eto amin'ny RTB live ary ny vehivavy tompoko dia tsy maintsy voatery ho ajaina ny safidiny sa mety tsy voasakana raha tsy manatanteraka izany ny fombany fa manjara mahatonga fanafitonana eo amin'ny fanaovana raharaha ka lasa miantehatra ny lehilahy foana mba mila torohevitra tompoko. Manindra moa ny hoe tsy maintsy ajaina foana ny safidiny tika ngefa nyteny tetondrematovolahy safidy indrira ny tena marina avy amin'Andriamanitra ary ny famaritana efa atao foana mikasika ny safidy dia hoe fomba fifandraisana napetraka Andriamanitra eo amin'ny olony roa ka miteraka fahafahapo amin'ny andaniny sy ny ankeliny zay rehefa safidy izy dia miteraka fahafahapo tsy eritreritana hoe nataony ihany nanono nataony ihany fa io fa safidinao le izy ary zay safidy zay raha eo amin'ny fifandraisan'ny olony roa dia miteraka fahatsara-piainana amin'ny andaniny sy ny ankeliny na ataontsika hoe mahatonga an'ilay olona hoe resy lahatra fa mety ny safidinao tao zay filaminana no hita ao anatin'ny safidy fa tsy hoe karazana hoe fifandona. Vehivavy 13 taona manoratra miaraka amin'ny lehilahy 13 taona dia izy mbola mianatra vazaha efa miasa dia mikasa ny vady zay sy ny vizy antoy any tsy tatsony so efa resatika eto foana fa io moa iverina amin'ilay hoe safidy indray tsika voalohany indrindra raha le vehivavy efa miasa le tovolahy mbola mianatra dia mazava ozy fa rehefa misy zavatra tadiaviny tenao efa miasa ny miantoka azy zany efa dia miteny foana aza mba miatoka lehilahy tsy mampiana-dratsy ato fa aza mba miatoka lehilahy fa rehefa tafita amin'ny fianarana izy olo-kafa ny jerevany fa tsy ianao zavatra fahitana izy zany za tsy milaza hoe ny lehilahy rehetrarehetra anao an'izany fa anjaranao fotsiny mieritreritra ny vehivavy tovoko tsy natao hiatoka lehilahy zay dia tady dio tsara zay ny lehilahy no miantoka ny vehivavy satria ny lehilahy ny lohan'ny fianakaviana fa tsy ny vehivavy dia mieritrereta ny azy zany safidinao le izy mbola tia hoe hitazona an'izay dia hoe ka zay mifankaty dia tsy maninona fa apiko izy dia asa rehefa misy trangan-javatra ny rina dia azagaga io fa fantenenay melo za generaly manana olana za manana olo tiana nisy olana tamin'ny zokony izy dia lasa nipetraka tato aminay satria mamany tsy atiana mipetraka dia milaza ny mamany hoe inona ny vahaolana raisina dia izy milaza hitokantrano rery hoe sitrapony dia hitokana irery mariako fa tsy dia hiaraka hipetraka amin'ny mamany izy nefa tsy tiako ny hitokanany trano irery dia inona tokony ataony mba omeny torohevitra. le izy io arakaraka ny fidiatrika io le tena anisan'ny mampimenimenina ny tanora amin'izao fotoana izao fa maninona ny ray aman-dreninay maninona ny olona manodidina anay tsy matoky anay ohatrany hoe raha vao mieritreritra ianao hoe tanora 12 taona 20 taona dia hoe zany dia tokony natany fa zany an'izao dia tonga dia efa matahotra ianao za tokoko dia milaza aminao fa manana zafy kely ny anankiroa ohatran'izany mbola 17 taona ny anankiray tamin'ny fotoanandro zay rehefa 20 taona mahery dia tena hoe za hitokana trano dia nitadiavana studio fa dia zany hoe dia vavakavoiny tena hitanao ny fa misy fivelarana nitahotra indray mandray maty dia hita aloha zay hoe sanatry ny vava aladiny ela miteraka tsy manambady tsy tompony ianao tsy nanao an'izany aloha mba hifampizarako eto zany fa le tahotritsika mihitsy tsika ray mandray any ka tena hoe zarana ohatrany hoe zaranao foana hoe misy olona foana mabaiko azy ao arina olona foana no miteny hoe tiany ataovy tiany ataovy tiany ataovy za dia milaza amintsika fa zay nge mahatonga miteny hoe tsy mitofotsony iny mifampitona amin'izao fotoana izao ndre matofo laveso sy ny tamin'ny andro ray aman-dreny zay mahatonga miteny hoe tsy mba fitentsona zany hoe tamin'ny andronay andro ny tanora amin'izao fotoana izao hitanao ny taloha raha vao mananasa ianao ohatra zao ny tenako maramila dia mandra-paretirety dia maramila foana efa afaka maramila vao hoe afaka manao zavatra fa ny zanako ka mba efa intelo ny efatra ny ova asa
zany ohatra mangovotra satria ohatra mba fa zao vao tena nahatsapa mihitsy hoe efa samy hafa mihitsy ny fijerin'ny tanora tsy ny ray aman-dreny mahavelona ny tenany tsara izy tsy olana mihitsy fa inao foana za tena misahako mihitsy miteny anareo tamin'ny voalohany natahotra mihitsy e olo efa manambady ve le rehetra olo efa miteraka de ahoana ka tsy hitako zay hafarany le haninao zata fa aloha aloha mitady zavatra zany inany ataonao tokony izy ananazy io zay mihitsy ia za vehivavy valo amby taona efa tianambady fa tsy mbola nahazo anjara fa sendra ny vadin'olona foana de ny olona rehetra miteny hoe manambady am'izay fa tara tena kivy tsy misy an'izany tara zany ho eo amin'ny fanambadiana hafa ngeny taloha e za mbola efa nisy andresahako teto hoe ny anabavina vavy matoa klasy seconda de nasena nijanona fa hoe efa homanina amin'ny any tokantrano izy anambady nefa de olona mianatra fotsiny zao satria zay ny fomba taloha fa tsy misy an'izany tara zany amin'izao fotoana zao raha mbola misy hoe vehivavy manam-pahaizana manan'asa de miteny mihitsy izy hoe za tehiteraka fa za tsy anambady efa fisainana hafa mihitsy ane zany ane taloha tsy azo nieritreretina ndre matofy lavia amin'izao fotoana zao zany zavatra tsy mahagaga mihitsy ny vehivavy miteny zany mandeha ho azy tehiteraka hanana taranaka fa za tsy mila manambady de zay fotsiny zava-misy daholo zany resantsika zany zava-misy mihitsy zany mba mangataka torohevitra tompoko za miasa trano ary efa 7 taona lasa zay ary tateoriny za nisy fianarana ny anarako de efa vita ary nanana fikasana ande hiasa aleo tena de ozy ilay olona hipetrahako hoe aiza aza mandeha nefa za tokony efa anomana ny hoaviko za nefa raha hiaritra ato tsy mahavita zavatra eritreretiko ny karamako ny vehivavy manoratra efatra amby 20 taona mila torohevitra de andana mandeha mialahy tao tena tsara be zany hevitra zany zay ngely ataoko hoe ny olona talohany manana an'izany tsy fisainana hoe manteaka azo tokany tsy niasa ao de iny mandra-paha fa ny tanora kehitriny tsy zany mihitsy rehefa hitanao fa misy mety mahasoanao de mialahy tao zay fotsiny de vao maika ampirosiako hoe mialahy tao indrindra hoe mbola mianatra manana toe-tsaina miezaka te androso hanatsaratsara ny fiainana de mialahy tao anaka sika ambantany za hoe misy antony ve général nareo zay miaino an'izao fa fanofisana ny maty hoe mandevina azy indroa anaty nofy nefa izy efa maty le izy nge arakaraka eo ndre matofy lavian arakaraka za tadidiko tsara nam'izao fotoan'izao efa polo taona maherina 10 taona maherina nafatin'ny reniko fa 10 taona 9 taona nafatin'ny reniko nefa lazako anao fa mbola misy fotoana manofy azy de tena ohatrany hoe miresaka mihitsy fa ny zavatra mahavarina kosa de tiandre matofy lavian isaky ny manofy an'io reniko de zao foana ny ataoko hoe andany ianao mandeha fa ianao efa maty ohatrany hoe te ahaka izy azay mihitsy ny tena hitako hoe tonga avy any izy de hoe ahaka andany ianao mandeha fa za ianao efa maty tendrany mihitsy zavatra teny de tantaraka mivatiko rapitro hoe nanofy reniko indray aho de asa tsaika ahaka teo ndray de ataoko andany ianao mandeha fa ianao efa maty zavatra mihitsy zany miainako zany misy zany azonao zavaina ve azafady miavaka ve ny fomba fitezana kamboty fa manino moa ny afaka konga rehefa kamboty de hoe afaka koa ny tokony hitazana azy tia mitendre matovy mitovy ny zaza kamboty nge ny ray aman-dreny ny teo fa ny mahazaza azy ny mahatanora azy mitovy amin'ny rehetrarehetra fa manina hoe miavaka ve tsy takatro mihitsy aloha le fanontaniana hoe miavaka ve fa manina no hiavaka raha ohatra olona mipetraka ao amin'ny olona tsy niteraka anao ianao de tokony le olona nitaizanao ao no tokony tsy manavaka anao fa tokony mitovy amin'ny ekizy rehetrarehetra koa tsy manava tena zay mihitsy zay fotsiny izy de fa mpitondra ohatran'ny ray aman-dreny sy zany ngane de zay le izy fa tsy miavaka fa tsy hoe satria kamboty raha tsy hoe isaky ny mihetsika ianao de miteny ekandry moa kamboty kely ohatra izy koa miteny hoe za moa kamboty zay ko za vavy 20 taona manana olontiana efa orotaona sy tapany zao no ny arahanay maniry ny ho ampahafantariko eo ny ray aman-dreniko izy ny olana nefa izay tsy ambony tsy mitovy finoana sy fiodirana de matahotra za sao tsy eken'ny ray aman-dreniko izy inona ny tokony ataoko
zay anisan'ny zavatra tenintsika foana andre Matoflavy itsika malagasy manana an'izay le fomba fisainana le hoe tena eritreretintsika ary maharesy lahatra atsika ao anaty ao fa tsy sahan'ny vavantsika teninina nytiako lazana dia le fanavakavahana firofiry ny tanora menimena mihitsy hoe zay mifankaty misy olona mifankaty aminy dia nidadanay sy neninay tsy manaiky mihitsy fa tsy mety aminay on io zay fiteny tsy mety aminay fa rehefa tena hoe voaboasanao inona le tsy mety aminazy io amin'io satria zareo fotsy fiodirana fa le olona mainty fiodirana na ny sasany mainty ny sasany fotsy na ny sasany mainty ny sasany fotsy satria zareo tsobolo fa resy ngita volo satria zao zay ny lizy tsy mety amintsika io anaka ka ifanometsy iny eto vetaka menakazo satria zao kosa ny andre Matoflavy taranaka ny tadiavo ary zany taranaka zany dia tena ozy hoe ifandimbiasana tena za tena miteny foana tsy fisana ty ny vava ladidely hoe fanavakavana misy nge hoa le tarazo hoe za zany raha ny tena marina ny anahy ny amanokana tsy le hoe fotsy fiodirana malamalosy ny sisa ny anahy fa ny ahy le tarazo amin'ny aretina any amin'le aretina efa fantatro zao fa manana aretina mitaiza avy any amin'le fianakavianany mety ho tratran'io aretina koa ny zanakao ka rehefa zay moa ny safidinao hoe tsy mampanina fa dia efa fantatro dia atao veriko mampitandrina fotsiny hoe zao ny anaka azanao fa ny andray tsy apetrako any amin'le volonkototra na volondoha fa any amin'le fahasalamana sy any amin'le satria anisan'ny tarazo tena tsy maintsy mitranga ao amin'ny zanaka na dia tsy amin'izy rehetra dia ny faharany hitatsay zay dia misy zay ary ty tafiditra anatin'le resana hoe mampare fanambadiana iny ka io raha vao miteny io zavatra io dia zay na koa ara amin'izao fotoan'izao ndraiky koa mbola miampy ny Matoflavy tsy ny volonkototra sy ny volondoha ihany fa ny sarangam-piainana misy zareo manakatao fa zay moa olona tsotso-piaina tsy dia manana anina dia hoe tsy mety amintsika io tanao hatrany amin'ny sarangam-piainana amin'izao fotoan'izao dia efa miditra ndray inona kay natao mba hialana amin'ny asarotan-kenatra matonga ianao saro-kenatra dia satria tsy matoky teny ary isaky ny ianao zavatra dia ianao manao sakana anaty zay teneniko foana matoa ianao saro-kenatra dia manao sakana anaty vao anao zavatra dia za ve tsy miezan'ny olona fa manina ianao ny miezan'ny olona zay zavatra zay na ataoko hoe manana clé mara ianao misy clé meny aminao aza iny foana anao tao vesatra ao an-dohanao fa ny fahaizana hainao ny talenta anananao zany mampiavaka anao amin'ny hafa fa tsy zo hoe zako manana fahasembanana ny fahasembanana tompo tena lazaiko anao ndra Matoflavy za miteny foana amin'ny sehatra hafa mahita misy any amin'ny Facebook ary efa hitako mihitsy le ataoko hoe horonan-tsara efa tsisy tanana tsisy tongotra dia nefa dia mahavita mamelo tena amin'ny ezaka zay atony tosaroviana reny mbo andeha amin'ny ataotsika hoe fahita lavitra amin'ny Madagasikara katrany zavatra tomba ampieritreritra hoe jereo olona sembana tena zany hoe tena hoe sembana angeza be mihitsy ny fahasembana lehibe mavelo tena fa maninona ny olona manana ratsan-tanana folo manana sandry manana ranjo manana tongotra maninona no mangataka ary be dia be izy io be dia be izy io zany lazaiko zany le izy zany tena ohatrany hoe tiako hoe anaitra ny sain'ny olona satria eo amin'le lafiny ny tena mahatonga an'io koa ngamba Matoflavy fieritreretako azy dia zao tsika malagasy moa le hoe mavelona ray trano mata ray fasana tsy misara menakavy dia hoe aloha rehefa no atao tsolavo ato dia eo foana dia zanaka efa ataotsika hoe na vita fianarana fa tsy mahita azy izy dia mijanonao dia tsy vitany hoe mijanonao izy manambady izy dia mijanonao miteraka izy dia mijanonao dia ahoana moa ny andro sony ny fiainany amin'izany ahoana vao maika mikorosy le vao maika mikorosy ary ny zavatra tena mahavariana dia hoe ohatrany tsy tonga saina mihitsy le olona hoe anambady ianao nefa tsy anasa za dia milaza an'izany mihitsy za miteny foana raha mbola nampiatra ty amin'ny université raha mbola ty amin'ny université aza mieritreritra n'izany mbola anambady zany rehefa miasa sy mahavita fianaranareo ataovy zaho raha mba ndray andro any fa tsy tanteraka moa izy ka zaho mba lehibe antony université tony mahita lamban-jaza miahy tonga dia voaroka université ty fa tsy maternité zany le Matoflavy any za dia tena marina
na ho ataon'ny olona raha hoe masika de tena tsy mandefitra zavatra ohatran'izany satria tena mitarika ny olona anaoko totoa amin'ny fiainana tsy misy olona tsy nanana fitiavana fa hoe tsy maintsy mba mahay mifehtena koa ianao mahita andre lamba miahy ianao eny amin'ny site universitaire lamban-jaza miahy hoe fa inona ary tony misy moa miteny fa za tsy mahalala ny tena famarina raha io misy olona efa tena miasa mananasa fa mbola mipetraka amin'ny tranony mpianatra zany iny zavatra tokony izany zany aiza ny fampifehezana amin'ny zavatra ohatran'izany efa fantatrao zao fa hoe olona efa miasa de efa manana de manino izy mbola mipetraka ao ary matody mipetraka io de izy io miteraka io de efa pirofo za vehivavy sy mivolo taona manana olontiana efa vakina teo iny de vakitsika ny ato lehilahy manohatra za roapolo taona rehefa mikarama de reny ray aman-dreny omena azy daholo zay vola azoko inona tokony ataoko ka zay ngamba le hoe valibabena ko raha mipetraka ao aminy moa anao ka manina moa no anisany mandray anjara amin'ny fampandrianana ny ankonana ka tia omena azy daholo kosako ka zao ne andrea matoflavy agny matoy anao mbola tsy mana everindre ray aman-dreny ianao tsy manana didy de nidikan'izany tokony omena azy daholo ny karamanao fa raha ohatra ianao ka mitokantrano de fa fantany ianao fa manana didy amin'ny tenanao na ny ofatrano na ninona na ninona zay zavatra fa raha mbola mipetraka ao anao de za tsy milazo hoe rariny fa alaim-panany ray aman-dreny hoe ataony lanilaniny ihany fotsiny vola fa alao iarahana mihinana ato de ohaza zany no avin'io zanakao io zay ngeny mahatonga hoe rehefa mba olona mikarama tsy nama aza mbola mipetraka aza mba mipetraka ao amin'ny dadasininy zana manofatrano na efitra ray raha tsy maninona vehivavy valo ambin'ny folo taona manana sipa roa amby roapolo taona efa hoe hivady zay nefa izy mbola nampirafy inona no tokony ataoko tompoko fa tena tiako izy nefa izy tsy mety araka amiko intsony ka natianao fa zato fahariva izy ny fitiavana tompoko andany sy ny ankilany fa tsy mandeha ila ohatrany rafidratsy zay de efa ajakanao ary misaora ianao an'Andriamanitra mbola tsy tafita hoe tena vadiny no mahita ny kilema misy ao aminy mba miadana koa anao fa olona ohatr'izany ve hoe vadinao mandra-pahafatiko tsy loza afo be ny fiainanao anaka mangataka torohevitra tompoko za miasa trano efa fito taona lasy zay ary taty aoriny za nisy fianarana io le efa teo efa teo koa ty sorontsika indray ny anankiray iny ary fa teo iny fa nitenentsika teo hoe andana miala tao de andana tao fa ny fianarana tao amin'ny RDB lay vao nakatsika an'iny mety ve tompoko raha manana olontiany za ka mbola tsy nampahafantarako ny dada sy ny mamako ny antony de ahafantarako toetrany tsara zay vao ampahalalako ny dada sy mama mangataka torohevitra ya zay fanangeny tenininy hoe farafa aingany roa taona sy tapany arahany nareo mety malala tsara ny toetra ny tovolahy eo anao ary indrindra malala ny fombany sy ny fomba mpianakaviany hita sorotreny zay ianao vao tena manana fikasana hoe efa fantatro tsara ny toetrany mba fatapatatro ny fomba mpianakaviany ny mombamomba azy ny finoany ny fiaviany zay avy miteny amin'ny datasiny hoe misy tovolahy ohatro andro datasiny hoe misy zatovavy ohatro datasiny fa tonga de mandeha fotsiny amizao mety ve tompoko ny avambadiko isan-kerinandro zao de miteny foana hoe omeo vola rehefa mandefa na fisaorana akory tsy ataony ary ny fariny tsy mety mamentsony ary tsy niantso anatsony zareo mandrakity ny androany mareko fa raha vozan-dahako izy io ary tsy nikarakara ny vadiko akory izy iny zay nge ho le amiray aman-dreny le mieritreritry hoe valibabeny hoe efa tafita efa ary elatra de andao amizay angataka valibabeny de izy ary tsy nikarakara ny olona akoriko inona ny valibabeny ataony io zay indrindra mako ka misy izy ary tsy mibaby akory ndi ato izy ary tsy mibaby akory zay de enga eny zany efa miteny foana ngetrika eto ndre matoflavy agny ny adidinao rehefa nanorona tokantranonao de mivady aman-janakao fa ny ray aman-drenao andraikitrao zany hoe raha misy de ataovy fa rehefa tsy misy ny adidy tanterahana zay ninitsotro ye tapitra ny fiarahantsika eto anatin'ny tapany faharoa idirantsika ny tapany fahatelo ary ny olombanona olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanona
22 443 90 na ny 22 440 09 lara telefona idiratsika mivantana ao anatin'ny fandarana amin'izao fotoana izao rehefa renao ny antso ny fampiresahana ao anatin'ny radio na amin'ny alalan'ny telefona dia vononao ny radionao fa manjary misy feo hafa na ianao lasa miandry an'iny feonao any amin'ny radio iny dia lany ny fahana tsy ho amin'izay nefa ny tanjotsika fa ao tonga sa manjary aty aminay miaraba tompoko alo ye tapaky ny faratsiny toetrandro amin'izao fotoana izao koa isan'ny mahatonga ny fahatapatapahana miaraba tompoko Bafana tompoko Sigareta tompoko io sazany mangataka torohevitra eny tompoko io vehivavy 20 taona miasa dia miasa koa vady dia mananjanaka anankiray dia ny olona koa dia lasa manjary akina koa amin'ny olona zany fitesako an'izazy io dia indraindray lasa ohatrany tsy manana motivation zany hiasa nefa ny ohatra ka tsy miasa dia tsy ampy fidiram-bolanay dia ohatrany hoe malahelo foana le zanako nefa ny tsitako izay azoko atao dia mba mangataka torohevitra tompoko eny ka io moa karazana safidy ihany hoe samy miasa ny mpivady ilaina ny fampidiram-bola fa na izany tsy zany azadiny fa ny zanaka koa tsy latsa-danja noho ny fitadiavam-bola satria no avy ny tanteraka ny miankina aminareo mivady dia mba farafaratsiny mba manana fotoana ifampilalovana aminy ifampiresahana aminy ifanakalozana hevitra aminy omeo an'le mba hoe fotoana manokana izy na dia ataoko hoe isaky ny farany herinandro any fa misy zay na hoe miara-mandeha miankona na miaraka mietsena rehefa misy ny fotoana fa zay no niteraka ny fanakekejana poa ary endriky ny fanehoam-pitiavana tompoko zay zavatra fa rehefa tsy misy zay dia araky ny zavatra efa lazaitsika foana hoe rehefa tsy misy ny fanakekejana poa ka tsy mahatsiaro misy fitiavana dia mitady fitiavana ny velany io zanakao ia averinay any 22 443 90 22 442 09 miaraba tompoko allo eny tompoko mba hofanina tompoko Sigareta tompoko io zao generaly vatiko miala tato-tokantrano efa bolana izay sady azo foana tsy hitako ny nalehany fa mety angamba ao an-tany vao na ao amin'ny fokotany atemotra ao Antsirabe izy satria nitran'le pasteur ray eo ka nitro angamba zany fa sarotra be le fivainianako any Antsirabe satria iny roa zay ny tany na mitoerana toriko ary sarotra dia sarotra amiko zaza roa no nadany ato amiko dia izy reriny lasany tahirana be mikarakara n'ireo zaza ireo amin'izao satria ny asako tsy maintsy atao ny fikarakarana n'le ankizy tsy maintsy atao ny vola lanina amin'le ankizy lasa mitombo be satria ny asa natao taony tato-trano hatramin'izay lasa anaramana ahoana generaly inona no tokony ataoko ny tokony ataonao aloha dia milaza ny hoe nandao ny tokantrano vadinao satria raha sanatria ny vava ka hoe von'ny accidence na sahala amin'izany nefa ianao tsy nampilaza ny tsy fahitana azy dia anisany ohatrany hoe mitsikombakomba ao anatiny ianao zay ny tena zava-doza tsy maintsy mampahafantatra zany any mampahafana any amin'ny polisy hoe io vadiko dia naratao tokantrano tamin'izao efa nitady azy ako fa tsy nahita mihitsy ka dia manao an'le fitarana tao mba hitadiavana azy lafy ny anankiray zay faharoa azonao atao dia azonao atao mihitsy tompoko no mitory mivadinao ny mpivady zany tsy tokony mandao ny tokantrano raha misitaka aza ny vehivavy dia misy antony voalohany indrindra raha hisitaka izy tsy maintsy mampilaza eo amin'ny fokotany ny elany eo amin'le toerana eo amin'ny fokotany misy azy manilaza ny antony hoe tsy zakako tsony ataon'ny vadiko dia hisitaka fa rehefa misitaka tsy maintsy any amin'ny ray aman-dreny niteraka ny mandeha na amin'ny havana akaiky mety hoe ray tapora fa tsy atsony ny ray aman-dreny fa raha mandeha ianao dia hoe tokantrano fotsiny renana azo toriana fa izy manana zo hisitaka fa tsy maintsy hoe misy fepetra apetraka amin'izay zavotany zay ka matoa tena tsy hita mihitsy izy tsy olona nisitaka zany fa olona nandositra nandao ny tokantrano azo toriana mihitsy tompoko tena azo toriana miaraba tompoko mba hovanina tompoko sigareta tompoko mba hovanina tompoko eny tompoko maheno anao zay miresavy hatrany ianao mba mangataka ny numéro général na tompoko amin'ny farany fandarana resantsika omena ny lara telefony generaly ia tsika rehetra ny lara telefony generaly dia omena toy ny mahazatra atsika isaka mifamarana fandarana dia omenareo zay lara telefony generaly zay
dia no zany fandarana fa rehefa antsika mamiasa miaraba tompoko Anaona tompoko Baovano Baovano tsika rehetra to saika mba hitatara kely aho hoe za zany tsy zavy 24 ans mafimafy kely izy vaty allo ya za zany vehivavy 24 taona miaraka amin'ny olona 25 taona dia zay efa 7 taona niarahana dia zay zany resaka tamin'ny voalohany taona hoe inona ny tanjonantsika amin'ity dia izy efa mbola manao stage izy fa za zako manana fidiram-bola koa allo ya zay dia ny zavatra nieritreretiny hoe amin'ny fotoana mihitsy zay vao atao raharaha nefa ny zahako efa mieritreritra hoe taraiky loatra dia za zany tena anazy hoe maninona raha atao amin'ity taona ity dia izy tena mbola tsy vonona mihitsy dia za zany mieritreritra hoe andeha ho any amin'ny général zay sisy dia mangataka fotoana foana izy tsy mandaa hoe tsy andeha fa mangataka fotoana foana izy hoe aleo amin'izao efa tamin'ny taona izy zay saika nandeha nakany fa tsy tanteraka mola izy hatramin'izao eny dia mangata fotoana dia mandray anareo e ya ie mangata fotsiny fotoana fa omenareo ny lara telefona rehefa dia afaka mangataka fotoana reo zay andehanareo any amin'ny général fa mila ny fahavononanareo miaraka ny zavatra tsara indrindra fa raha ohatra ny anankiray vonona ny ray tsy vonona tondrafidratsy ozy izy dia général rehefa miteny an'izay izy fa aloha ny olona anankiroa zay mifanaiky no miara vonona amin'ny zavatra rehetra zay atao fa raha ny anankiray dia tsy mety miaraba tompoko allo mbaovanna tompoko eny tompoko salama tsara fa misaotra mahafinaritra eny azy zala manaiky angataka torohevitra kely eny tompoko satria hitanao za vehivavy 20 taona teraka roa dia vadiko zany hatrizay ny vadina izay dia mampirasy ana foana izy na fianakaviana na olo-kafa zany dia isaky ny tsarako izy dia izao ny ataony ana hoe nga ianao tsara noho iny zany dia amin'izao izy zany na dia efa fantatry ny ray aman-dreniko ary izy hoe mampirasy anazy zany dia tsy mety miaiky mihitsy izy dia rehefa teneniko izy dia izy hoe nga ianao tsara noho ireny dia zao zany lasa leo be anazy zany amin'izao lasa tofoka be anazy nefany dia zanako tsika fijanoavako azy satria dia zanako mila fitiavana aminazy nefa za eny raha ny tena tsara aloha dia alao mangataka fotoana dia afaka miresaka lavalava kokoa e mety misy antony ange zay tsy vita manazava azy amin'ity fotoana fohy dia fohy eto ity fa mangata fotoana dia miresaka lavalava kokoa tsika mianaka miaraba tompoko allo tompoko baovanna baovanno misy resaka tamin'ny taona lasa hoe mba hitady loha hevitra vaovao tsika dia fampitoy kely amin'ny resaka le madama teo satria matetika zany sika rehefa miatrika eto dia ohatrany hoe efa olana foana ny tonga zany hoe miala tsiny amin'ny teny vahiny hoe efa misubir tsika dia tsika nefa mahita foana hoe ny fototry ny olana dia matetika any amin'ny fahazazana any amin'ny fahatanirano dia mba manolo-kevitra zany hoe sao dia afaka asiana ampahany ao amin'ny fandarana hoe fanabeazana hoe ohatr'izao ny fanabeazana ny ankizy mbola any ambany mihitsy mbola izy mandinika raha izay ny faharoa mba angatahako nisy fotoana zay andray taona efa nanao fangatahana ohatran'ile madama teo hoe mba miotoro hevitra satria za reny mikarakara tokantrano nefa sady miasa ohatrany tsy dia nahafa-po moa zany le valiteny tamin'izany satria ohatrany hoe lasa fanomezantsiny kely aly izy fa na mitenaiko zany tamin'izay fotoan'izay hoe fifampizarana traikefa ho an'ny olona efa miatrika amin'izany mba ho ahaizana mitsinjara hoe ohatr'izao marina le teninareo hoe mahita fotoana foana ianao rehefa tena tianao fa izay mihitsy no tiako hifampizarany olona efa nanana traikefa hoe ohatr'izao no mety kokoa ohatr'izao satria ianao miainga maraina hariva vao tonga ohatr'izay zay sotra toko ka le izy iny zavatra tsy mety hoe tsy tsapanao tsy ianao rery any ny miditra hoe eto amin'ity olona bedibe raha ataontsika hoe apetraka le hoe iza ny olona te hiditra eto
raha misy ny ataontsika atsasamanila be dia be tompoko zay ny mahafoy de foy fa tsy hoe ohatrany hoe tsy manome valiny mahafapo raha te azo valiny mahafapo ianao mangatafy fotoana amiko de miresaka tsika mianaka na atsasakadiny asa natiny ray ary zay mihitsy ia miarahaba tompoko tsika rehetra toko finoiny radionao azafady manana zanaka kely raika ambin'ny folo taona dia lasa mikasiasa zava-mahadomelona le zaza dia inona no tokony atao fa tena sahirana satria za miala amin'ny enina maraina miditra amin'ny valo alina miasa ao an-trano eny ka zay nge tsisy afa am'le teo ihany inge zay e raha iteny aminao hoe inona mavesa-danja aminao ny fitadiavam-bola sa ny fanabeazana ny zanakao safidinao anie zay e tsotrany hoe mametsiny ahako fa safidy ka rehefa safidy a de tsisy lomenao tsiny fa ianao ny tompona andraiky feno sy tanteraka tompoko any le izy fa tsy hoe kory hoe fa maninona le olona manao valim-pitolo fotsiny fa maninona le olona fa maninona fa ko ianao ny eo amin'ny toerana ianao ny safidy asa fantatrao tsara nefa ny zanakao fa mila fiahina de ahoana nataoko ny fiahina ny zanakao no mavesa-danja aminao sa ny fitadiavam-bola zay ny le aniny nipetraka misaotra betsaka io fa le fandarana fa efa miteny anazy afaka mianao le fandarana anareo ihany izy nefany eny tompoko za zany le miditra amin'ny enina maraina dia mirava mivalinao la dia le vadikonao nefa le vadiko mikasikasika le dia saika hoe mahita le toetra le vadiko zay ny mahatonga an'izay zay aloha e zay ny le izy tianongeo a tsy fanomezantsiny e zay mahatonga am'teny hoe rehefa safidy de tsy misy lomenao tsiny io na ny tenanao aza tsy omenao tsiny satria safidinao le izy ia miarahaba tompoko alo Alo. Ien tompoko. Miaino. Miarahaba tompoko. Mba hovana tompoko. Mba hovana. Hitanao tovolahy 13 taona no miantso dia nipetraka tamin'ny dadatovo zany ny 7 taona. Dia. Maka toerana tsara fa tsy dia mazava loatra le resaka. Ohatrany hoe zava nateraka zany. Nefa rehefa takale izy nanonga tekna atoky anahy izy dia rehefa dia niresaka karama tamin'izay izy hoe nangalany anahy tamin'ny ray aman-dreniko zany hoe zaza te zany dia rehefa taty afara izy niresaka hoe karama ozy izy rehefa hoe le karama io amizay izy nifanaraka tamin'ny efa hoe patralina dia normal izy karama izay tompoko azafata hoe manao koa tsy azoko mipetraka tamin'ny dadatono izy ndakana izy tany amin'ray aman-dreniny a dia hoe hotezaina satria reny nefa lasa mivadika io karama hoe ho ampiasainy dia fa nanapa-kevitra le dadatono fa efatralina ny karama omeny ny tovolahy io dia mety ve zany izy karaha ekenao moko io ndray hoe mbola mipetraka amin'ilay safidy izy ifanarahana raha ekenao zay dia mijanona ianao raha tsy ekenao dia ndana mandiko inona arany azo atao miarahaba tompoko mba hovanina Flavien tsika rehetra tompoko dia mba hovanina général tsika rehetra tompoko ia dia sady tsy taraky ma miarabana rao milalamy mianaka tratony taona iny za mba miangavy raha mety ten'le madama teo aloha teo ty loha hevitra teneniko ty simba ny toetratsika malagasy tena simba tanteraka amin'ny mamalagasy atsika miangaviko raha mba sitrakareo amin'ny rahalahy nareo mianaka asiana loha hevitra anankiray mikasika amin'ny fanamboarana ty toe-tsainy ty tsy maninona na tarary aloha tarato zay tsy misy tena potikitsika malagasy mon général eny tompoko potikitsika tena azoko mihitsy zay aleo tarato zay tsy misy engavina aminareo raha mba sitrakareo mba amboleo an'izay loha hevitra zay ty radio Don Bosco malala atsika ty azo atao tsara ny bebe mpangataka azo atao tsara ny satria teo zao tsika vao niteny raha mino fa nanaraka ny fandarana ianao hoe fa maninona moa no lasa sarotra be ny fiarahamonina ny fifandraisany mpivady ny fifandraisany dia noho le teknôlôjia avolenta le Facebook sy ny naman'io zay ngeny mahatonga azy aitsika ve no mifehan'io any eneny tena hoe vahaolany voafehanao ve eo amin'ny zanakao ny fampiasana ny teknôlôjia avolenta zany hoe ny telefônina misy jeu
misy Facebook ifaneraserana mahita an'zatsy mety zay eto famolaza tsy maintsy manana fotoana atoriana ny zanakitsika kanefany noho le ataotsika hoe dokam-barotra ataon'le tompona réseau de manomboka mivalo alaka hatrany telo maraina de ohatrany mibananaka fotsiny de tsy matory le zaza ary rehefa tsy matory de reraka ny sainy rehefa reraka ny sainy de tsy maraka ny ampianarana akoatran'izay le tsy fandraisana tsony amin'ny ray aman-dreny ka io mbola apetrako tsara ihany hoe manana safitritsika hoe inona ny mavesa-danja le fiarahamonina misy fifanakakezana po fifanakalozana ve fifanakaloza-kevitra ve fifampiresahana ve fifanampiana ve famporosiana ve sa le samy makao azy ao anatin'ny Facebook sy ny teknôlôjia avy neto zay fotsiny angely izy fa io tsy misy resaka hafa mihitsy hoe andao atokana fa manapa-kevitra ianao androany manomboka androany apetrako fepetra atao tokantrano hoe tsisy mikirakira ny telefony mandritry ny sakafo misy fotoana iarahan'ny mpianakavy miresaka zavatra ohatran'izany vita ve zany sa tsy vita oeken'ny zanakao ve oeken'ny vadanao ve zany satria any le tsafedy mipetraka fa io tsy misy zavatra hoe ohatrany hoe mazika de hoe rehefa miteny hoe zao zany ny tokony atao fa tena miombokevitra aminao tena very tanteraka ary zany voalohany miteny an'izany foana amin'ny toerana rehetra zay ilaiko hoe io ny manapotika ary io tsika malagasy any miteny fa eran'izao tontolo zao mihitsy ny fanapotena azy ia satria foana mbola androy fa andao fitentsika izy voalaza teo satria ka le izy hoa zavatra nytenentsika teo nge de hoe rehefa tonga ny faharerahan-tsaina de misy fombafomba hoe ahoana ny analana azy fa na izany zany de hoe matoa ny olona mitady fahafinaretana any amin'ny zava-mahadomelona de satria tsy ampy fitiavana izy zay zavatra zay fotsiny de fahafantatsika amin'ny fomba fanehoam-pitiavana de ampiaro tompoko fa anovany fiainantsika mianakavy zany ny eonivo ny tokantrano ny ao amin'ny ankohonana mihitsy ny mety iova iatsara maty eo ty tsy mahaleo monina de zay zavatra zay miankina amintsika le izy mbola veriko ihany safiditsika io fa rehefa tsy apetraka ao le safidy gne misy fanapaha-kevitra tena vonina venao napa-kevitra hoe mandray an'ity fanapaha-kevitra tena mba hiainana an'izao zao de iny le fanapaha-kevitra iny miteraka ataotsika hoe fifampifehezana misy ve le fampifehezana fa rehefa tsy ataonao le dingana ko inona ny zavatra anjara io zay zao ie mbola manao tsika amin'ny heriny mbola manao tsika amin'ny heriny fandaratsika de nandeha tany amin'ny RTB live izy teo mbola ore hitatsika amin'ny RTB live ihany koa izy any amin'ny tolakandro any mbola hitatsika any amin'ny YouTube ihany fandaratsika dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany ao anareo zay tsy nandre na mbola te hieno de mbola afaka mihaino tsara tsika an'izay fandaran'izay ary afaka mijery ihany koa raha teo ny generaly anareo ary de antsoy ity lara telefoniny ity aloha taoko miadana tsara 22 443 87 22 443 87 rehefa azonao ao ny lara telefony général dia atsoy général isaky ny maraina amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roto lakandro de rehefa azonao général dia manome fotoananareo izy dia atao zay fotoana omenanareo sy ny toerana de makany amin'izay toerana zay ianareo zay ny fiarahantsika ankasitrahana ihany koa Bruno to amin'ny lafiny teknika hidadito amin'ny fikirakirana ny sary ialana tsiny ireo SMS be de be tsy voavaky na ianareo mbola te iantso ihany koa satria araka ny tenenina hoe ny famantaranora no maniry atsika hijanona sy hiato satria voafetra tolo ny zavatra rehetrarehetra manome fotoana atsika rehetra indray ary koa manaraka indray veloma tompoko mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina